Bonjour daholo antsika rehetra ary. Sotran'ny tombondray mbola nomeny fotoana amin'ity tapany arivo ity no izantsika ny fianarana ny tenin'ny Tompo. Tamin'ny lesitsika tamin'ny maraina iny moa zany dia tapitra ny lesona mikasika ilay resaka hoe fahavetavetana ny hoe abomination izany. Ka efa tafiditsika ny amin'ny tombo-kase manaraka zany tombo-kase faefatra dia miresaka ny amin'ny rany zanak'ondry. Hoe inona koa moa zany no mahatombo-kase ny rany zanak'ondry io. Dia ny zavatra hitantsika tao anatin'izay zany dia hoe le rany zanak'ondry dia famantarana nasian'Andriamanitra nataon'ny zanak'Israely rehefa tonga ny mpandringana tany Egypta hamono ny lamatoan'ny Egyptianina dia nasian'Andriamanitra naka zanak'ondry ny zanak'Israely. Natao sorona ny vonoana ary ny rano iny no nalaina nafafy tamin'ny tolanana sy ny andro teo mivaravarana. Ary ny zanak'ondry iny dia natsatsika. Nohanina miaraka tamin'ny anana mangidy, izany hoe natono tsy nisy sira satria tonga ny fanavotana ny zanak'Israely. Dia io moa zany natsoina hoe Paska ho an'i Jehova. Satria teo no nanavotan'Andriamanitra ny zanak'Israely ary ny ampitsony iny dia lasa ny zanak'Israely zany niala teo amin'ny tany Egypta. Marihana fa io zanak'ondry izay nivonoana tamin'ny Paska voalohany io zany dia io ilay tandindon'ny Kristy ary nolazaina ry izy zany fa hoe ho atao fahatsiarovana mandrakizay zany izy io. Dia zavatra hitantsika zany dia zao hoe raha fahatsiarovana mandrakizay raha ilay izy zany, ilay izy natao fety teo amin'ny zanak'Israely ary miverina isan-taona ary eo amin'ny zanak'Israely dia efa 14 volana Nisana nanaovana azy io, eo amin'ny 17 eo amin'ny azafady eo amin'ny volana Mars Avril io zany no anaovana anazy io. Marihana nefa fa amin'izao fotoana izao rehefa manao fety ny kristianina dia mbola manao Paska ny kristianina. Fa nefa kosany mbola mamono zanak'ondry hoe ny kristianina, tsy mamono zanak'ondry intsony ny kristianina. Ary fotoana ino anaovana ny Paska izay daty tian'ny Eglizy anaovana azy no anaovana Paska. Indraindray mitombe mety hoe tsy fantatro volana Mars, indraindray mitombe volana Avril, indraindray raha mety voalohany amin'ny debutan'ny volana Mena mihitsy izy no manao ny Paska. Fa ny fanontaniana mipetraka dia hoe ahoana zany ilay fanekena mandrakizay ilay voalaza teo hoe ho fahatsiarovana mandrakizay izy io. Ho fanekena mandrakizay ihany koa izy ataon'Andriamanitra tamin'ny olombelona. Ka hijerentsika mikasika an'izy io zany fa alohan'izay dia hivavaka aloha tsika petratsika amin'Andriamanitra ny fotoanantsika izany. Mivavaka ary tsika. Tomporay masina sy tsara indrindro, mbola manaritra ny fisaorana ao zay fa mbola nomenao izao fotoana izao. Afana hiara hianatra sy handinika ny teninao ary dia mangataka aminao zay raha io. Aoka Tompo ny fanainao masina ny hiasa aminay amin'ny fahavenoana ka izy no mpianatra anay ny teninao. Mideranao zay ray mankalaza anao zay ary manome voninahitra anao. Voninahitra ny eo an'ilay naharin'ny lanitra sy ny tany sy rehetra eo aminy, voninahitra ny eo an'ny zanak'ondry. Halleluia, halleluia. Dia mifono aminao ihany koa izy Andriamanitra ny amin'ny fahotana sy ny tsy fananterahana rehetra izay mety vitanay tao anatin'izay fotoana ny sarahana izay. Mamindrafo aminay mamelany elokay Tompo, ireo kanilay rany zanak'ondry ankatahanay nadio isanasanay ka nafaka anay amin'ny fahotana rehetra. Ko ankehitriny dia aoka ny fanahinao mbola hiasa aminay tanteraka ny sitraponao. Ary eo am-pelantananao ny ametrahanay izao fotoana izao Andriamanitra mba tsy hisy arombaka an'izy eo am-pelantananao. Ny anaran'i Jesosy nandratana izany vavaka izany eto anatrehanao. Halleluia. Amen. Iroso ary tsika. Dia io moa zany ny zavatra izay no resahantsika zany tamin'ny maraina nijeritsika mikasika ilay resaka hoe ilay rà zany izay nafafy teo amin'ny tolanana, teo amin'ny tolanan'ny trano nisy ny zanak'Israely sy teo amin'ny andro teo amin'ny varavarana ho famantarana zany fa manana ilay tombo-kase an'Andriamanitra ny zanak'Israely. Dia raha tonga ny anjely andringana dia tsisy loza anjo ny zanak'Israely. Tamin'ny alina tokoa ary tonga ilay fandalovana zany, tonga ny anjely namono lamatoan'ny Egyptianina rehetra, ny zanak'Israely rehetra, zanak'Israely rery izay nisy an'io raha io tamin'ny tolanana sy tamin'ny andro tamin'ny varavarana
dia tsy voaringana tamin'izany. Izany hoe famantarana ny amin'ny famonjena zany izy io le antsoiny hoe paska ho an'i Jehova. Ka izy io tanteraka zany teo amin'ny nafatesan'i Kristy zany izay efa hitantsika ko satria tamin'ny alina nisamborana an' Jesosy dia rehefa nanolotra ny divay ho an'ny mpianatra Jesosy dia niteny nanambara manao hoe ity izy izy ny rany fanekena izay nalatsaka ho an'ny maro izy izy ho famelan-keloka. Izany hoe le rahan'i Kristy zany dia zao fanekena ihany, fanekena mandrakizay io nalatsaka ao amin'ny maro ho famelan-keloka. Ary tsy nisy famelan-keloka zany raha tsisy raha latsaka dia izay no nahatongavan'i Kristy ihany koa. Izany hoe tsisy famonjena zany ho atsika olombelona tahaka ny tamin'ny zanak'Israely raha tsy nisy le raha latsaka. Kristy nefa le tandindony le ondry novonono tamin'iny paska iny zany. Noho ny fahotantsika dia tafasaraka tamin'Andriamanitra tsika. Kanefa Kristy tonga zany ampikambana amintsika amin'Andriamanitra. Ka io zany tsisy fanavahana io hoe na jiosy na grika na andevo na tsy andevo dia zao tafasaraka amin'Andriamanitra avokoa zany rehetra zany. Fa ny any mampiray antsika amin'Andriamanitra dia zao le rahan'i Kristy no mampiray antsika amin'Andriamanitra. Alohan'ny nahatongavan'i Jesosy dia zao ny jentilisa tsy mba nanana anjara tamin'ny jiosy satria manana ny fomba ny jentilisa, manana ny fanaony ny jentilisa, ary ny jiosy manaraka le lalàn'Andriamanitra ka tsy nanana izay fifandraisana izay tamin'ny jentilisa izy satria ny jentilisa zany manana an'izay fomban'izay. Rehefa tonga nefa Jesosy Kristy dia zao nakambany Kristy zay ho an'ny rehetra izay mandray azy na jiosy na grika na andevo na tsy andevo dia nakambany amin'Andriamanitra ka tsisy fisarana intsony zany amin'izay zavatra izay. Jereo tsara ngefa aty amin'ny Efesianina toko 4 jerentsika kely. Efesianina toko 4 dia ny 2:12 sy ny 13. Efesianina toko 4 ny 2:12 sy ny 13. Rehefa hitantsika dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Koa tsarovy fa fahiny ianareo izay jentilisa araka ny nofo ka nolazain'ny voafora tanana teo amin'ny nofo hoe tsy voafora. Eny tsarovy fa tamin'izany andro zany dia tsy nanana ny Kristy ianareo fa oloko azy tamin'ny fanjakan'ny Israely ary vahiny tamin'ny ireo faneken'ny teny fikasana. Dia tsy nanana fanantenana sady tsy nanana an'Andriamanitra teo amin'izao tontolo izao. Fa ankehitriny kosa ao amin'ny Kristy Jesosy ianareo izay lavitra fahiny dia efa nampakeken'ny rahan'i Kristy. Eo zany le mahazava-dehibe le rahan'i Jesosy. Tsika zany tsy nanana anjara teo amin'ny zanak'Israely, tsy nanana anjara lova teo amin'ny zanak'Israely tsika satria jentilisa tsika. Ary na ny jiosy ary dia zao mihitsy satria no amafisin'ireo fariseo sy mpanorandalàna ny lalàna teo amin'ny zanak'Israely dia tena tsy nanana fifandraisana tamin'ny jentilisa ny jiosy indrindra moa tamin'ny Samaritanina zany. Araka leo amin'ny asan'ny apôstôly toko 10 raha raisika kely io, asan'ny apôstôly toko 10 raisika kely izy io dia zao zavatra teneniny eo amin'ny 2:4. Asan'ny apôstôly toko 10 dia ny 2:4. 2:20 azafady, 2:20 fa tsy 2:4 diso. Dia zao ny teneniny. Dia hoy izy taminy ianareo mahalala fa fady amin'ny jiosy ny hanan-draharaha na hiatrano amin'ny olona hafa firenena. Nefa izao efa nampahafantarin'Andriamanitra fa tsy misy olona azoko atao hoe fady na tsy madio. Izany hoe ny jiosy zany dia zao tena tsy manan-draharaha mihitsy amin'ny hafa firenena. Na miatrano aminy tsy azony atao zany zay zavatra zay. Io moa zany vao mainka no amafisin'ny zareo fariseo sy mpanorandalàna zany io lalàna io tamin'le resaka hoe Talmuda zany satria manana an'ireo taridalana zany izy hanazavany an'le lalàna ihany koa zany vao mainka moa namafisany azy zany ka lasa zuga teo amin'ny vahoaka ihany koa le izy dia tena tsy nanandrara. Jesosy nefa tonga zany nandravan'izay. Nisy fefy zany teo. Nandravan'izay fefy zay izy. Dia rehefa tonga Jesosy Kristy dia zao araka le hitantsika teo amin'ny Efesianina teo dia hoe
inona le izy teo verenantsika am'izay leo am'le toko faharoa teo efesianina toko faharoa andininy 1:10 mampazava le izy tsara zany de ahoana izy izy teo ka hatramin'ny 7:10 koa tsaroa fa fahiny ianareo zay jentilisa araka ny nofo izy ka nolazainy voaforatanana izy moa le ro voaforatanana reo fa reo le vita fanekena tamin'Andriamanitra zany zay nolovainy tamin'ny Abraham de hozy izy hoe nolazainy voaforatanana teo amin'ny nofo hoe tsy voafora eny tsaroa fa tamin'ny andro izany dia tsy nanana Kristy ianareo fa oloko azo tamin'ny fanjakan'ny Israely zany hoe natao tsinitsinina zany ary vahiny tamin'ireo fanekeny ny teny fikasana dia tsy nanana fanantenana sady tsy nanana an'Andriamanitra teo amin'izao tontolo zao tsisy fanantenana ho an'ny jentilisa zany teo amin'ny tsisy satria nga mahavonjy azy ny Andriamanitra zay vavahany izy koa eo amin'ny lafiny Jesosy voilikilika raha teo koa izy de tsy nanana anjara izy zany fa ankehitriny kosa eo amin'ny Kristy Jesosy ianareo zay lavitra fahino izy izy dia efa nampakeken'ny rany Kristy nampanantonina zany tsika jentilisa noho ny amin'ny rany Kristy de ahoana izy 4:12 sy 9:12 toizantsika le vaky teny fa izy no fihavanantsika izay nahiray antsika rotota ka nandrava ny hevitry ny fisarahana izy moa le hoe izy rotota io ny jiosy sy ny jentilisa zany Jesosy Kristy no fihavanantsika izy nandrava ny hevitry ny fisarahana fa tao amin'ny nofony no nandravan'ny fandrafiana satria nisy zay fifandrafiana zay tamin'ny jentilisa sy ny jiosy jereo tsara fa rehefa mijery ny tantara anatin'ny baiboly tsika ny Samaritana sy ny jiosy zany tsy mifankaty mihitsy nateo amin'ny mpianatra Jesosy ary mbola Jesosy mbola vao nampianatra mbola nisy zany mbola tao anatin'ny fiainany zareo zany satria ny ainany zareo zany zavatra izany fa tao amin'ny nofo no nandravan'ny fandrafiana dia ny lalàna nisy didy natao ho tandremana mba hanakambany any antsika rotota teo amin'ny tenany olom-baovao iray ka hanaovany fihavanana ary ampihavana antsika rotota ho tena iray amin'Andriamanitra noho ny azo fijaliana izay naminony ny fandrafiana raha ny lalàna mipetraka zany dia zao tsy manandraraha amin'ny jentilisa ny jiosy satria nahoana ny jentilisa manana ny fomba manana ny Andriamanitra izy ary io ny lalàna efa vakitsika teto hoe aza mampanambady ny zanakareo vavy na ny zanakalahinareo aminy izy fandrao hoentiny hinana ny henany teriny tamin'ny sampinareo ka lasa iankohako eo amin'ny Andriamanitra ny vavaka aminy zay zany mahatonga le teny hoe tsy miaraka tamin'ny jentilisa ny jiosy zany tsy manandraraha aminy tsy mampanambady ny zanany aminy izy zany satria tsy mitovy ny jentilisa mihinana biby maloto ny jiosy tsy mihinana an'izay zany manana ny fombany izy samy manana ny fetiny kanefany nesorin' Jesosy zay fisarahana zay teo amin'ny jiosy sy amin'ny jentilisa zany akory tsy midika hoe afaka manambady ny jentilisa manompo sampy ny jiosy tsy zay ny dikan'izay na hoe afaka manao ny fanaon'ny jentilisa ny jiosy tsy zay ny dikan'izay fa toizany tsara izy amin'ny 5:12 manazava izy manao hoe ary ampihavana antsika rotota ho tena iray amin'Andriamanitra zany hoe fampihavanana amin'Andriamanitra no resahana eto fa tsy hoe fampihavanana ara-nofo fotsiny hoe miala le lalàna dia mikambana nareo fa inona moa no mampikambana ny olona anankiray ny olona zay foana ny tenin'Andriamanitra dia miteny ho tafara-dalana ve ny rozy izy raha tsy efa nifanaiky inona ary no mampifanaiky fiara-dalana zany hoe mitovy ny fisainana mitovy ny fitondratena dia ny fampihavanana zay natao teto ao amin'Andriamanitra ka rehefa mikambana ianao amin'Andriamanitra misy ve ny jiosy misy ve ny jentilisa tsisy tsony zany tsisy jiosy na jentilisa na vavy na lahy na andriana na andevo na mahanitra na manan-karena firainao amin'ny Kristy Jesosy satria nahoana nakambana ao amin'Andriamanitra ho iray ka zay mahajiosy zany foana zay mahajentilisa zay foana zay fa ny zava-dehibe dia zao zanak'Andriamanitra amin'ny alalan'ny rany zanak'ondry eo zany le fampihavanana nataon'ny Kristy ary ampihavana antsika rotota ho amin'ny teny iray amin'Andriamanitra no ny azo fijaliana izay naminony ny fandrafiana naminony amin'izay fisarahana zay teo amin'ny jiosy sy ny jentilisa raha nisy ary zay fisarahana zay tamin'ny jentilisa sy ny jiosy vokatra ninona nefa n'izay fantatsika fa raha tafasaraka tamin'Andriamanitra itsika dia inona no nampisaraka antsika tamin'Andriamanitra no resahantsika tamin'ny maraina noho ny fahotantsika no hevitra mampisaraka antsika amin'Andriamanitra ka mampiafina ny tavany amintsika ka tsy miaino izy dia
teo ihany koa inona nampisaraka ny jiosy sy ny jentilisa noho ny fahotan'ny jentilisa no natafisaraka ny jiosy tamin'ny jentilisa zay no nampisaraka azy ireo fa rehefa nakambana ao amin'Andriamanitra izy dia iray ihany satria mitovy ny didy sy lalàna ho tandremana io sy ny tenin'Andriamanitra zay ho arahana io vokatra n'izay ihany koa vokatra n'le fahotana inona ihany koa zavatra nisy tafasaraka tamin'Andriamanitra ihany koa tafasaraka tamin'ny lanitra ihany koa ny tany zany tafasaraka tamin'ny lanitra ny tany dia akamban'Andriamanitra koa zany ny lanitra sy ny tany nisy zay fisarahana zay ny tenin'Andriamanitra no miteny an'izay zay rentsika ty amin'ny Kolosianina ty izy miteny an'izay Kolosianina toko voalohany dia ny rany zanak'ondry daholo no manakambana an'izany zany Kolosianina toko voalohany dia ny andininy 20 inona ny zavatra resahany eto andininy 20 dia zao ny zavatra tenenina sady izy no nampihavanany ny zavatra rehetra eo zany ny tenenina teo zany nisy fandrafiana teo amin'ny jiosy sy ny jentilisa nisy fandrafiana teo amin'ny vahoakan'Andriamanitra sy Andriamanitra noho ny fahotana nisy fandrafiana ihany koa tamin'ny lanitra sy ny tany dia inona ny zavatra nisy eto sady izy no nampihavanany ny zavatra rehetra aminy ka dia ny rany teo amin'ny hazo fijaliana no nanaovan'ny fampihavanana eny izy hoy izao no nampihavana izany na ny etỳ tany na ny etỳ ambonin'ny tany na ny any an-danitra na ny etỳ ambonin'ny tany na ny any an-danitra le rahany zanak'ondry zany nampikambana an'izay zavatra zay zany hoe misy heriny lehibe zany rahany zanak'ondry famantarana lehibe io ary mahafantarana lehibe izy raha tsisy raha latsaka dia manino tsy misy famelan-keloka raha tsy nisy raha famantarana teo amin'ny zanak'Israely dia tsy voavonjy ny zanak'Israely raha tsy manana ny rahany zanak'ondry io ihany koa tsika zany dia manao tsy voavonjy koa zany tsika raha tsy manana ny rahany zanak'ondry io ilaina foana zany angatà rehefa miambina ambavaka dia angatao irahany zanak'ondry anadio atsika foana angatao irahany zanak'ondry hitoetra amintsika hiaro atsika ihany koa mba tsisy loza manjoa atsika zany satria famantarany mba tsisy fandringanana ihany koa azo atsika izany dia fantatsika fa le zanak'ondry zay novonoana tany amin'ny testamenta taloha zany tamin'ny andro paska tamin'ny namoana ny zanak'Israely nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta dia zao tandindon'ny Kristy zany io ka le zanak'ondry novonoana zany dia zao hoe io zany le endrika Kristy novonoana tamin'ny paska zany ka eo le zavatra nresantsika tamin'ny fampidirana teo hoe manahoana ary zany tsika amin'izao vanim-potoana izao miresaka tsika hoe miresaka hoe paka tonga ny fotoana ny kristianina mbola manao an'izany fety paka zany dia ny eglizy no manina no midetermine ny daty io ary miovaova foana le izy raha ny ara-baiboly dia zao fixe ny paska fa 14 ny volana Nisanina amin'ny ariva maty masoandro iny no amonona ny paska arivan'ny andro fa 14 no amonona ny paska dia ny fetin'ny paska zany mandritra ny 7 andro nanaovana an'izany finanana mofo tsy misy masirasira andro firavoravoana zany amin'izao fotoana zao mbola mamono zanak'ondry ve ny olona rehefa tonga zany hoe manao paska ny fiangonana voalohany aloha dia zao hoe tsy amin'ny andro fa 14 izy no manao paska dia mbola mitombona raha ve le izy zany faharoa manaraka an'izay mamono zanak'ondry ve ny fiangonana fahatelo manaraka an'izay mifety an'izany mandritra ny 7 andro ve ny fiangonana raha hoe manaraka an'izany hoe araona arahana le izy ara-baiboly dia ozy ny olona betsaka ka Kristy nge efa maty efa nitsangana tamin'ny maty dia Kristy le zanak'ondry manaiky zany ny fiangonana hoe Kristy le zanak'ondry maty tamin'ny andro paska dia zay mahatonga azy manao paska kanefa zao raha Kristy ary le zanak'ondry paska io inona zavatra tenenin'ny Kristy zavatra tenenin'ny Kristy dia ity jereo tsara zany tenen'ny soratra masina jerentsika aloha atao amin'ny Korintianina voalohany izy dia zao ny teneniny atao amin'ny Korintianina voalohany toko 5 ny andininy 9 ka hatramin'ny 9 vakitsika kely Korintianina voalohany toko 5 andininy 9 ka hatramin'ny 9 dia ahoana sisy tsy mety ny frere anareo
tsy fantatrareo va fa ny masirasira kely dia mahazo ny vongana rehetra. Esory ny masirasira ela mba ho vongana vaovao ianareo arak'izay tsy mahamisy masirasira nareo fa voavony Kristy Paska ho atsika. Ka dia aoka isika hanao andro firaviravona tsy amin'ny masirasira ela na amin'ny masirasira ny lolo-posy faratsiana fa amin'ny mofo tsy misy masirasira dia ny fahadiovam-po sy ny fahamarinana. Jereo tsara le izy. Rehefa manao ny Paska ny zanak'Israely dia arak'ilay tenenina teo maty ny vonoana ny zanak'ondry amin'ny hariva ny andro ny 14. Iny zany ilay hoe Paska an'Andriamanitra. Dia manomboka amin'ny andro 15 izy manisa 7 andro zany ianao dia zao mihinana mofo tsy misy masirasira ny zanak'Israely. Ny zavatra hitantsika eto anefa dia zao ahoana ozy izy tsy fantatrareo va fa ny masirasira kely ozy izy dia mahazo ny vongana rehetra. Esory ny masirasira ela mba ho vongana vaovao ianareo arak'izay tsy mahamisy masirasira anareo. Ny fanesorana le masirasira zany le ohatran'ny hoe finanana mofo tsy misy masirasira zany dia zao hoe anesorana zay masirasira ao anatintsika zany. Zany hoe tandindona koa zany le finanana mofo tsy misy masirasira fa inona ny tena hevitra le hoe mofo tsy misy masirasira. Izany hoe itsika mihitsy ke zany io mofo io. Ka ao amintsika zany dia esorina le masirasira ela io. Mba hoe araka ny tsy misy mahasirasira anareo dia inona nefa io masirasira io zay esorina. Dia eo amin'ny 9 dia izy ka dia aoka isika hanao andro firaviravona tsy amin'ny masirasira ela na amin'ny masirasira ny lolo-po sy ny faharatsiana fa amin'ny misy masirasira dia ny fahadiovam-po sy ny fahamarinana. Ny zavatra tia ny tenenina dia zao hoe le masirasira ny lolo-po, le masirasira ny faharatsiana, ireo zany no esorina ao anatintsika eo. Ireo no esorina zany. Ireo zany lasa solon'le mofo tsy misy masirasira. Aikantsika zany ny tenenina amin'izy io hoe esory le masirasira ao anatintsika io. Le faharatsiana, ny lolo-po, ny fahalotona sy ny fahavetavetana maro samihafa. Maninona ny esorina zay? Maninona rehefa tonga ny Paska zany mihinana n'izay mofo tsy misy masirasira zay? Tsy dia tenenina izy eo amin'ny andininy 7 ihany. Averiko le izy teo esory ny masirasira ela mba ho vongana vaovao ianareo arak'izay tsy misy masirasira anareo fa voavony Kristy Paska ho atsika. Izay no nahafatesan'i Kristy. Nanaisotra le fahotana izao tontolo izao. Nanaisotra le masirasiratsika, ny faharatsitsika rehetra, ny tsy fahamendrehantsika rehetra, ny fahavetavetatsika rehetra, ny fandrafiana rehetra izay nisy tamintsika sy tamin'Andriamanitra. Izay no mahatonga hoe Kristy Paska ao atsika. Dia ny fanontaniana mipetraka dia ity. Mila miandry ve tsika amin'ny andro 14 ny volana Nisanina voanaisotra ny masirasiratsika? Kristy voavony Paska ao atsika. Amin'ny fotoana inona zany no anaovana ny fahatsiarovana iny? Ahoana izy Kristy? Izao no ataovo fahatsiarovana. Isaka mihinana tony mofo itony nareo sy misotro tony kapoaka itony dia manambara ny nahafatesako mandra-piaviko izy. Zany hoe rehefa mahatsiaro ny nahafatesan'i Kristy zany tsika. Maty Kristy, izay midika an'ilay hoe Paska. Maty Kristy hoa, voavony Kristy Paska hoa. Paska ho anao zany Kristy amin'izay fotoana zay, fanesorana ny masirasira elanao zany amin'izay fotoana zay. Zay zany, zay ny nahafatesan'i Kristy. Izay le famantarany ny amin'ilay rahany zanak'ondry. Ka le fety zany raha raisitsika le tany amin'ny testamenta taloha satria le Paska zany dia zao hoe raha ny tena izy tamin'ny Paska dia zao hoe mamonondro ny zanak'Israely isaky ny manao Paska.
fangatsika dia mbola anao fanatitra ondry zany amin'izao fotoana zao amony ondry fa Kristy efa volo paska ho atsika isan'andro Kristy zany efa paska ho atsika isaky ny matsiaro ny nafatesan'ny Kristy isaky mihinana tony mofo tony ianareo sy misotro tony rako tony izy dia manambara ny nafatesako paska ho atsika Jesosy Kristy na ny kristianina ray amin'izao fotoana zao nga manao an'izany paska zany amin'ny faefatra ambin'ny folo ny volana Nisana fa zany inge zany zavatra ohatrany hoe zavatra apetraky ny ao no filazana azy ohatrany hoe rafitra apetraky ny fiangonany fa raha ny soratra masina dia zao Kristy efa paska ho ahy isan'andro zay ny zava-dehibe Kristy paska ho ahy isan'andro ka tsy mila miandro hoe amin'ny volana avril vao anao paska Kristy paska ho ahy voavony Kristy paska ho ahy ny fanalako amin'ny masirasira ila tsy andrasako amin'ny mois volana avril fa androany afaka manadio ny fahotako noho ny amin'ny rany Kristy zay paska ho ahy angatao ny rany Jesosy anadio atsika izay ny rany Kristy famantarana ho atsika inany koa zavatra teneniny ato eo amin'ny Romanina toko 7 jerentsika 5:5 Romanina toko 7 dia ny 5:5 dia zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy izay nasehoan'Andriamanitra tamin'ny rany ho fanavotana amin'ny finoana anehoana ny fahamarinany amin'ny tsy namalian'Andriamanitra ny fahotana lasa tamin'ny nandeferany i Kristy io le nasehoan'Andriamanitra io zany dia ny rany no manino no fanavotana amin'ny finoana anehoana ny fahamarinana tamin'ny tsy namalian'Andriamanitra ny fahotana lasa tamin'ny nandeferany eo le hoe Andriamanitra mijery ny andro ny tsy fahalalana ninonina fahotana vitanao tany aloha rehetra tany betsaka ny olona miteny hoe za mpanota be ty ve dia tian'Andriamanitra melan'Andriamanitra eloka via zangy efa navitan'izao dia Jesosy mitonga miteny manambara manao hoe tsy ny salama no mila dokotera ozy izy fa ny marary no mila dokotera ka raha ny salama no raha tsy ny salama no mila dokotera dia izay indrindra itsika zay andevozin'ny fahotana miaino anatin'ny fahotana tsy afaka ao anatin'ny fahotana io enao mihitsy no natongavan'i Kristy ka ninona zavatra nataonao tamin'ny andro lasa rehetra rehefa mandray an'i Kristy ianao paska ho anao ka manaisotra ny voniny ianao ny analany anatitra ny masirasiranao rehetra eo am-pelantanan'i Kristy mba ho diovina noho ny amin'ny rano ho fanavotana anao ny fahotanao sy ny tsy famendrehanao rehetra dia tsy mahatsiaro amin'izany izy ny zavatra lasa rehetra araka ny tenenany teo manambara hoe anehoana ny fahamarinana amin'ny tsy namalian'Andriamanitra ny fahotana lasa tamin'ny nandeferany zany hoe tsy mamaly reny zany Andriamanitra fa avotsotra Andriamanitra daholo zany ohatrany hoe nanana trosa zany ianao nanana crédit bebe bokany trosa ianao nafoin'Andriamanitra daholo zany zay le hoe fahasoavana nanomezana any Kristy Jesosy novidiana zany tsika ny amin'ny rahany zanak'ondry raha nandevozin'ny fahotany tsika napahoriany zany tsika novidian'Andriamanitra tsika noho ny amin'ny rahany zanak'ondry nanavotana atsika izay le zanak'ondry novonoana io nge no nividianana n'Israely raha tsy misy raha latsaka tsy misy famelan-keloka dia tsy maintsy nalatsaka ny rahan'le zanak'ondry ho famonjena izao sy anao dia aty amin'ny Petera izy miteny an'iny Petera voalohany toko voalohany Petera voalohany toko voalohany ray tsika zany teny andininy voalohany Petera voalohany toko voalohany dia ny andininy 8:20 sy ny 9:20 Petera voalohany toko voalohany ny andininy 8:20 sy ny 9:20 dia zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy fa fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba tahaka ny volafotsy sy ny volamena no nanavotana anareo tamin'ny fitondrantena adala izay azonareo tamin'ny netin-drazana
io be dehibe mihitsy efa tenenina foana betsaka ny olona miteny teny olovana tamin'ny razanay ny razanay nanompo an'ity fiangonana ty hatramin'izay zay tsy miala am'izany fomba zany fa ino mavonjanay fa Andriamanitra dia miteny fantatrareo izy izy fa tsy fa manino izy izy fa tsy zavatra mety ho simba tahaka ny vola fotsiny na volamena no nanavotana anareo tsy mividiana tamin'ny vola ianareo tsy mividiana tamin'ny arena ianareo dia toy izany le izy tsy fantatrareo fa tsy tamin'ny zavatra mety ho simba tahaka ny vola fotsiny volamena no nanavotana anareo tamin'ny fitondran-tena dala izay azonareo tamin'ny netin-drazana ny fanompo-tsampy sy ny zavatra miaro samihafa izay niainantsika rehetra fa ny rahasoan'i Kristy toy ny rany zanak'ondry tsy misy kilema ary tsy misy pentipentina fa le rahasoan'i Kristy izy izy toy ny rany zanak'ondry tsy misy kilema ary tsy misy pentipentina eo zany le fampitahana mihitsy le rany zanak'ondry sy rany Kristy le rany zanak'ondry le tsy misy kilema Kristy ihany koa izay tsy misy kilema io no nanavotana antsika zay no mazava-dehibe le rany Kristy dia araka le nitenentsika teo ny verenantsika kely izy io fa tsy nomentsika le toko sy andininy ao amin'ny Hébreu toko 7 jery zany tsika fa manitenentsika teo ihany izy io fa tsy maninona fa averintsika izy io fa mamely toko sy andinina fotsiny zany Hébreu toko 7 teny andininy 2:20 Hébreu toko 7 teny andininy 2:20 dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ary saika diovina amin'ny raha avokoa ny zavatra rehetra araka ny lalàny fa raha tsy misy raha latsaka dia tsy misy famelan-keloka izay no mazava-dehibe le rany Kristy raha tsisy an'io zany dia tsy misy famelan-keloka zay aty amin'ny apokalipsy ihany koa izy dia mbola miteny apokalipsy toko 1:5 ahoana izy izy apokalipsy toko 1:5 dia zao ny zavatra teneniny ato apokalipsy toko 1:5 dia ahoana izy izy ary avy amin'i Jesosy Kristy vavolombelona marina sy lamatoan'ny maty ary lehibe ny mpanjaka ny tany ho an'izay tiantsika ka namahantsika ho afaka amin'ny fahotantsika tamin'ny rany andin'ny fahefatra mihitsy verenantsika vakiny kely jaona mamanga ny fiangonana ny Azia ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ary no avy amin'ny fanahy masina avy amin'ny fanahy fito izay lohan'ny seza fiandrianana ary avy amin'i Jesosy Kristy vavolombelona marina sy lamatoan'ny maty ary lehibe ny mpanjaka ny tany ho an'izay tiantsika ka namahantsika ho afaka amin'ny fahotantsika tamin'ny rany namahantsika ho afaka amin'ny fahotantsika tamin'ino tamin'ny rany zanak'ondry iny ny fitianana antsika namahana antsika zay le hoe afaka ny gadrako afaka ny gadrako nandevozona taloha afaka ao ankehitriny mody aho aminao atompo ny amin'ny rany Kristy no namahana antsika izany apokalipsy toko 5 eo akaiky eo ihany andininy 7 sy ny 10 inona koa mbola zavatra resahany io zavatra efa hitantsika io tamintsika nianatra tamin'ny anatra le seza fiandrianan'Andriamanitra dia inona zavatra teneny andininy 7 sy ny 10 ary ny hira firam-baovao izy nanao hoe ianao no mendrika aka ny boky sy hamany tombo-kaseny fa voavony ianao ary ny ranao no nanavotanao an'Andriamanitra zay le hoe mapasika zany Kristy maty pasika ho antsika ary ny ranao no nanavotanao ho an'Andriamanitra olona avy tamin'ny foko-pirenena rehetra sy samihafa fiteny sy olona ary ny firenena rehetra ary efa nataonao fanjakana sy mpisorona ho an'Andriamanitsika ireo ary manjaka ambonin'ny tany izy fa voavony ianao ary ny ranao nanavotanao an'Andriamanitra olona avy tamin'ny foko-pirenena rehetra sy samihafa fiteny sy olona ary ny firenena rehetra ny ranao no nanavotanao Kristy maty pasika ho antsika tsy akanavaka avy amin'ny foko-pirenena samihafa fiteny avy amin'ny firenena rehetra sy ny foko rehetra dia rehefa navotany Kristy tsika
dia inona ny zavatra niteneniny teo misy zavatra be niteneniny teo namarana izy teo ary efa nataonao fanjakana sy mpisorona ho an'Andriamanitsika ireo. Nataon'Andriamanitra ho mpisorona zany tsika ho an'Andriamanitra. Inona moa dikany hoe mpisorona zany? Fanjakana sy mpisorona izy fanjakana mpivavaka zany, mivavaka amin'Andriamanitra. Amin'ny teny frantsay hoe un royaume de prêtre. Fanjakana pretra zany, fanjakana mpivavaka amin'Andriamanitra. Ka rehefa ataon'Andriamanitra nio fanjakana mpivavaka io zany lasa tsika zany ny pretra. Zay mahatonga le hoe misy ny eglizy mbola mampianatra manao hoe rehefa manoty ianao dia manantona pretra mba ahazonao famelan-keloka amin'Andriamanitra. Dia eo anatrehan'le pretra ianao no mandoalika mifona mangataka famelan-keloka dia mifona eo izy. Dia ahoana izy mifona mopera fa nanota. Dia efa vita ny fifonany dia hoy izy mopera dana manao arabary mari zao, dana manao rainainy an-danitra zao, dia voavelany eloko ao, velany eloko ao. Fa itsika zany nataon'Andriamanitra ho fanjaka-mpisorona, fanjakana mpivavaka. Ka raha itsika zany lasa mpisorona mbola mila pretra ve tsika? Tsy mila pretra intsony tsika fa ny fivavatsika zany manino? Afaka mampakatra an'iny any an-danitra tsika eo anatren'Andriamanitra, eo amin'ny tempolo any an-danitra, tsy amin'ny alalan'ireo olombelona etỳ tany intsony. Maka an'izay toerana hoe pretra zay fa itsika mihitsy nefa nataon'Andriamanitra zay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Ka rehefa zanak'Andriamanitra ianao zay nateraky ny tenin'Andriamanitra fa tsy mba nateraky ny nofo, dia zao zay rehetra nandray azy dia nomery azy ho tonga zanak'Andriamanitra. Dia zay rehetra ninony anarany dia ireo no natao batisa ka nitafy an'i Kristy. Rehefa natao batisa ao amin'i Kristy izy dia manao ahoana? Lasa mpisorona ao an'Andriamanitra izy, mitafy le fahamarinan'i Kristy, dia afaka mananatra zay vavaka zay izy eo amin'Andriamanitra. Dia zay no mahatonga azy atao amin'ny Hebreo mbola miteny izy amin'ny alalan'io rahany zanak'ondry zany hoe misy hery lehibe zany io rahany zanak'ondry, misy pouvoir zany io, manome alalana antsika be dehibe zany io rahany zanak'ondry io. Nanavodana antsika le rahany zanak'ondry fa le rahany zanak'ondry dia zao nahafahantsika ihany koa lasa tonga fanjaka-mpisorona tsika eo anatren'Andriamanitra. Ary rehefa fanjaka-mpisorona zay tsika dia zao afaka mananatra ny vavantsika eo anatren'Andriamanitra tsika directement. Dia ny tenin'Andriamanitra mihitsy no miteny aza misalasala ary aza matahotra fa manatona ny seza fiandrianan'Andriamanitra hozy izy amin'ny finoana. Dia Andriamanitra misy azy ao amin'ny tempolony Hebreo 10. Hebreo 10:9-20 sy ny 20. Hebreo 10:9-20 sy ny 20 dia zao ny zavatra teneniny eo amin'ny anaran'i Jesosy. Hebreo 10 dia ny 9:7 sy ny 20. Koa amin'izany ry rahalahy, satria manana fahatokiana hiditra amin'ny fitoerana masina isika noho ny amin'ny rahany Jesosy. Maninona moa no lazaina fa hoe manana fahatokiana hiditra amin'ny fitoerana masina isika noho ny amin'ny rahany Kristy? Fitoerana masina any an-danitra io resahana io fa tsy le fitoerana masina zany tetỳ tany taloha satria nifaravany tetỳ tany. Fa le fitoerana masina any an-danitra io resahana io. Koa amin'izany ry rahalahy, satria manana fahatokiana isika. Inona io fahatokiana io? Le fahatokiana zay azontsika tamin'ny rahany zanak'ondry, satria nataon'Andriamanitra ho fanjaka-mpisorona itsika, lasa fanjakana mpivavaka zany tsika. Dia manana an'izay fahatokiana izay tsika noho ny amin'ny rahany Kristy, satria ny rahany Kristy no nanome antsika an'izay alalana izay. Dia ahoana izy? Koa amin'izany ry rahalahy, satria manana fahatokiana hiditra amin'ny fitoerana masina tsika noho ny amin'ny rahany Jesosy, amin'izay lalana natokany ho antsika dia lalana vaovao sady velona, mamaky teo amin'ny efitra lamba dia ny nofony. Satria Kristy izay niakatra any an-danitra dia nahoana? Niditra ao amin'ny efitra masina indrindra izy. Manao iny? Manao fanavotana ho antsika isan'andro eo anatren'Andriamanitra. Ary ny rahany nentiny indray mandeha monja fa tsy hoe indray mandeha isan-taona tahaka an'ireo mpisorona be tetỳ tany, anaovana fanavotana antsika. Ka amin'ny alalan'ny rahany Kristy dia afaka mananatra vavaka tsika, dia mivavaka tsika tonga dia tonga direct ao amin'ny efitra masina indrindra amin'ny alalan'i Kristy, satria Jesosy dia aiza?
ao amin'ny hevitra masina indrindra no misy an'i Kristy dia tonga any ny vavaka atsika eo anatrehan'Andriamanitra. Araka le nitenenina teo hoe aiza io fitoerana masina io any an-danitra no misy an'io amin'ny fahatokina no anaovantsika an'izay ihany. Efa nianarantsika io tamin'le resaka hoe seza fiandrianana tamin'le toko 15 to amin'ny apokalipsy. Fa ato amin'ny toko 12 izy dia mbola miteneny io ihany. Jerentsika nge toko 12 amin'ny apokalipsy na zavatra teneniny ato. Jereo tsara ny zavatra teneniny toko 12 andininy 7. Dia ahoana ozy izy? Toko 12 andininy 7. Amin'ny anaran'i Jesosy. Dia izao ny zavatra teneniny ato. Ary novahana ny tempolin'Andriamanitra any an-danitra ozy izy. Io zany le fitoerana masina teneny teo any an-danitra no resahana io. Ary novahana ny tempolin'Andriamanitra any an-danitra ka hita ny fiaran'ny fanekeny teo anatin'ny tempoliny. Dia hita tao ihany koa zany le fiaran'ny faneken'Andriamanitra hita anatin'ny tempoliny. Any an-danitra, any misy ny fitoerana masina zany. Any le tempolin'Andriamanitra. Fantatsika tsara fa Jesosy no mpisorona be eo amin'ny tempoly. No le rany zanak'ondry dia manana fahatokiny tsika hiditra ao amin'ny efitra masina indrindra anatitra ny fivavatsika amin'ny alalan'ilay mpisorona be izay mitoetra eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra eo amin'ny efitra masina indrindra. Ny vahoaka zany, tsika vahoakan'Andriamanitra zany dia manana an'izay fahafahana izay. Ary ny vahoaka tonga any an-danitra ihany koa dia izao. Ireo izay hiakatra any an-danitra, ireo izay akarina any an-danitra. Dia izao, raha tsy manadio ny fitafiany isan'andro izy amin'ny rany zanak'ondry dia tsy hiditra any an-danitra izy. Izay nge mahatonga le teny ny raisika tamin'iny maraina iny hoe tambola mpanota raha ozy isika. Nanahoana? No diovina noho ny amin'ny ran'ny Kristy nanavotana antsika zany. Fa vao maika ve fa ankehitriny izy no tsy hamonjy antsika amin'ny rany izy. Maninona lazainy hoe ankehitriny? Satria itsika mbola eto amin'ity planeta tany ity, mbola mety ho latsaka tsika. Mbola mety mandika lalàna tsika. Satria tsika malemy fa Kristy ny herintsika. Izay ny ambenantsika mbavaka mba ampitomboan'Andriamanitra le fahasoavana eo anatintsika sy hanadiovany antsika isan'andro. Mba ho voavela heliko tsika sy ho voasasa ny fahotantsika. Dia ireo mponina tonga any an-danitra dia inona ny zavatra nolazaina anazy teo? Jerentsika eto amin'ny apokalipsy toko 7 dia izao ny zavatra teneniny ato. Toko 7 andininy 13 sy ny 14. Toko 7 andininy 13 sy ny 14. Dia izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny anankiray tamin'ilay olona namalika nanao tamiko hoe iza moa ireo miakanjo fotsy lava. Zany hoe tonga eo an-danitra zany eo alohan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Ary ny anankiray tamin'ilay olona namalika nanao tamiko hoe iza moa ireo miakanjo fotsy lava. Ary avy taiza izy fa hoy izao taminy tompoko ianao no mahalala. Dia hoy izy tamiko ireo no avy tamin'ny fahoriana lehibe ary ny akanjony no sasany sy nofitsiny tamin'ny rany zanak'ondry. Ny akanjony no sasany sy nofitsiny tamin'ny rany zanak'ondry. Zany hoe nanadio ny tenany zany izy isan'andro tamin'io rany zanak'ondry io. Io mbola ianarantsika zany fa io fitafiana io le nandraisanao ny Kristy zany amin'ny batisa io mbola hiditra amin'izay tomboka zay zany tsika. Dia hoy izy ny akanjony izy no sasany sy nofitsiny tamin'ny rany zanak'ondry. Zany hoe ny fanoloran-tena izay nataony tamin'Andriamanitra zany, ny fanekem-pinoana izay nataony tamin'Andriamanitra zany dia izao mety ho entaché zany io, mety ho maloto zany io, mety ho voaloto zany io amin'ny fiainanao isan'andro. Fa mba hanadiovanao an'iny zany, mba tsisy petipetina, tsisy fahalotoana, tsisy faharatsiana, dia mangataka ny rany zanak'ondry ianao hanadio an'iny. Dia iza ireo tonga any an-danitra? Ireo izay nanadio ny fitafiany sy namotsy izany tamin'ny rany zanak'ondry. Zay misy hery lehibe io rany zanak'ondry. Hitantsika le rany zanak'ondry, io no nanavotana paska ho antsika. Hitantsika le rany zanak'ondry, io no nanaisotra ny fandrafiana nisy tamintsika sy tamin'Andriamanitra, nisy tamintsika sy tamin'ny jentilisa. Io no napiavana ihany koa ny lanitra sy ny tany. Ary le rany zanak'ondry no napiavana antsika amin'Andriamanitra zany na Jiosy na jentilisa,
iray ao amin'Andriamanitra ka rehefa samy manaraka an'Andriamanitra tsika dia iny zanak'Andriamanitra tsika tsy misy tsionona jiosy na grika na andevo na tsy andevo firay ao amin'Andriamanitra inona ihany koa zavatra teneny teo le raha ny zanako indrany koa dia inona zany manome antsika fahafahana zany miditra ao amin'ny efitra masina indrindra herin'le raha ny zanako iny rehefa atsika mitsofoka ao amin'le efitra masina indrindra mitondra ny fivavantsika eo anatrehan'Andriamanitra ka tsy mila pretra intsontsika mitondra ny vavantsika fa tsika mihitsy no mananatra zay vavaka zay miditra ao amin'ny efitra masina indrindra mamaky ny lamba ao izy satria ao le mpisorona be Kristy zany manao fanavotana ao atsika eo anatrehan'Andriamanitra andro ao manalina ireo zay tonga any an-danitra ihany koa zany hitatsika dia zao nanadio ny fitafiana isan'andro ny amin'izay raha ny zanak'ondry zay satria mety voaloto eo akandrotsika io dia diovina amin'izay raha ny Kristy zay fitsina amin'izay raha ny Kristy zay ary tsy vitan'izay fa mbola ampiana anankiray ihany izy atao amin'ny apokalipsy toko 12 andininy 1 mbola teneniny ihany apokalipsy toko 12 andininy 1 dia tia koa misy hery lehibe n'izany raha ny zanak'ondry zany apokalipsy toko 12 andininy 1 dia zao no teneniny ato ary izy ireo naharesy azy noho ny amin'ny raha ny zanak'ondry sy ny teny filazana azy ary tsy nakamaminy any intsony izy na dia ho faty azy iza moa le hoe naharesy an'iza moa zany naharesy any devoly sy izy eo mpiandany aminy izy ireo dia naharesy azy izy noho ny amin'ny raha ny zanak'ondry sy ny teny filazana azy zany hoe raha ny Kristy io zany fitaovam-piadiana mahery vaika ho etsika mandresy ny fahavalo io zany manana ny raha ny zanak'ondry io nao mangovotra ny devoly eo alohanao mangovotra miovotrovotra izy eo amin'ny lohanao ary izy ireo izy dia naharesy azy noho ny amin'ny raha ny zanak'ondry sy ny teny filazana azy manana ny raha ny zanak'ondry ianao mpandresy ianao miaraka amin'ny raha ny zanak'ondry ka ireo zany zay mandray ny tombo-kasehan'ny fanahy masina dia izao nanaiky ny raha ny zanak'ondry io famantarana ho aminy sy ho amin'Andriamanitra ho famonjena ho azy ka ao anatin'le tombo-kase ny fanahy masina amin'iny tampon iny zany apetraka amintsika dia misy inona misy famantarana ao anatiny iny fa hitantsika teo ny sabata hitantsika teo ny apafolo-kareny hitantsika teo anatin'izany ny resaka hoe ny madio sy ny maloto fanavahan'Andriamanitra hitantsika ihany koa le raha ny zanak'ondry zany zay famantarana lehibe ho famonjenantsika zany hitantsika tao anatin'izany hitantsika tao anatin'ny lesona zay niresantsika zany ny fahefanja ny raha ny zanak'ondry zany sy ny hery hoentiny zany ahafahantsika mivoaka mpandresy fa raha manana ny raha ny zanak'ondry tsika dia mpandresy tsika zany zay ny lesontsika indray zany tamin'ity anio ty isaorantsika n'Andriamanitra vita zany ny tombo-kase mikasika n'iny raha ny zanak'ondry iny tombo-kase 5 zay resantsika dia resaka indray tsika ny amin'ny resaka hoe famorana vo mety maro ny maheno an'izany dia fangaho atao didipotra indray moa izy ity zany sahoany dia aokantsika tsy korapaka ny amin'izay fa tsisy didipotra ho atao eto zany fa famorana misy heviny lehibe ara-panahy izy io inona ny hevitra n'izy indray hoe mbola famorana ara-nofo eny atao tsy famorana ara-nofo tsony kanefa io famorana io dia zao famantarana nataon'Andriamanitra ho an'ny vahoakany hatramin'ny taranaka faramandimby ihany koa fanontaniana hoe mbola mipetraka ary ve izy io mbola mipetraka mihitsy le famorana fa niova endrika zany izy io tsy famorana ara-nofo intsony zany fa famorana ara-panahy indray zany eto dia inona io famorana ara-panahy io zany fa ny fonao zany no forana indray zay ny zavatra ho resantsika indray zany amin'ny lesona manaraka manasantsika indray zany azoto amin'izay hivavaka ary isika isotra an'Andriamanitra Jehovah Andriamanitra Abrahama, Isaka ary Jakoba dia misaotra anao zay fa noho ny fahasoavanao dia afaka nanao iny fampianarana iny zay mikasika ny amin'ny raha ny zanak'ondry zay famantarana lehibe ho anay ho fanavotanao anay zany eny tompo misaotra anao zay satria misy heriny lehibe le raha ny zanak'ondry le raha ny zanak'ondry ny
nampiavana anay taminao Andriamanitra ka nanaisitra anay tamin'ny fahotana sy ny tsy fahamarinana rehetra. Dia raha ny zanak'ondry no nanesoranao ny fandrafiana nisy Andriamanitra, na amin'izay samy olombelona ary na jiosy na grika io, na andevo na tsy andevo, fa rehefa amin'ny Kristy dia iray ihany. Satria nahoana? Iray Andriamanitra, iray no tompo, iray ny fanahy, iray ny finoana, iray ny batisa, izany iray ny zavatra rehetra, fa tsisy mahasamihafa ao amin'ny Kristy. Tao anatin'izany ihany koa dia nasehonao tompo, fa le rahanao Jesosy no nahafahanay ihany koa miditra amin'ny fitoerana masina indrindra, manatitra ny fivavakay. Eo anatrehanao mampisorona be anao, hitondra izany eo anatrehan'ilay Jehovah tompony maro. Ary noho ny amin'ny ranao Kristy dia iny ranao no afaka manadio anay isan'andro, satria le raha namonjenao anay dia mbola manadio anay foana hatramin'izao, tsy mitsahatra manadio anay. Ka io no ahafahanay miseho anatrehanao ao anatin'ny fahadiovana. Le ranao ihany koa Kristy no nomenao anay ho hery hoentinay mandresy an'ilay ratsy sy ny fahefany rehetra. Ka aoka tompo izany ranao izany no hitoetra ao anatinay, ho fiarovana ao anay sy ho fanadiovana ao anay. Dia raina ny anaranao raha kalazay ny anaranao any. Dia ray ny anaranao Jesosy io mena voninahitra ny ianao. Amin'ny anaranao Kristy nandratanay izany vavaka izany eto anatrehan'ilay Jehovah tompony maro. Halleluia. Amen. Dia manao veloma antsika indray ary. Tahian'Andriamanitra tsika rehetra amin'ny manaraka indray izany tsika mifampitaona eto. Bye bye daholo.